maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Fifaliana-trano iombonatsika eto Andriamanitra amin'ny ity maraina ny 2 Janoary 2020 ity. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ndeha hitsangana sika idera sy hanome voninahitra ny tompo araka ny salamy 120 andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Salamy 120 andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy reza feony. Efa nivoaka ho amin'ny tany rehetra ny famolainany ary ny teniny dia miatra amin'ny faran'izao rehetra izao. Tranolay ho an'ny masoandro nataony teo aminy ary ny masoandro dia tahaka ny papakabady mivoaka avy ao an-trano fandriany sady mifaly tahaka ny lela matanjaka mihazakazaka amin'ny alehany izy. Any amin'ny faravodilanitra ny fipisahany ary ny alehany dia hatramin'ny farany koa ka tsy misy takona amin'ny hafanany. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, lehibe ny fitiavanao ary misokatra amin'ny fiderananao ny amin'izany ny vavanay. Lehibe ny famindram-ponao ary misaotra sy mankasitraka anao ny amin'izany ny fiangonanao. Misaotra ry Tompo fa ny andro tokoa dia ampifandimbiasinao toy ny tsy misy feo na teny re kanefa hialoava ny teninao mandrakariva ny masoandro izay miposaka, ny andro vaovao ary foana ny zavatra rehetra raha tsy eo ny teninao. Misaotra fa itony fotoana itony dia ahafahanay mahatsapa ny hasarobidy ny teninao mialohanay amin'ny fiainanay andavanandro. Eto ary izahay tafahombona mangataka ny famindram-po avy aminao, avelao ny heloka sy ny fahadisoana vitanay. Nampalahelo ny fanainao masiny ireny, nanohitoina ny fifandraisanay tamin'ny hafa koa. Amin'izao taona vaovao izao, avaozy ny fiainanay. Ary irao ny fanahy masina eo anivon'ny fiangonanao ho fantanterahana indray ny teninao, fa raha misy roana telo mivory amin'ny anaranao ao afovoany ianao. Izany fanahy masina izany no mbola hampianatra anay ny zavatra rehetra, hanorana ny sitraponao avy amin'ny soratra masina hovakiana sy hanafarana anay, mba ho fantatray fa ny Andriamanitra hivavahanay sy antononay amin'ny tony ora sy fotoana itony dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Mianoa ny fivavakay fa tononona amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Jaona toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny 5. Jaona toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo, tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no ny simpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ampitombona ao amintsika ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fiantohana sy fiafarana ary ho amintsika koa ny asan'ny fanahy masina ampianatra ny sitrapon'ny Tompo amin'ity soratra masina voavaky teo ity. Mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo, ny Jaona toko voalohany andininy 7 ndeha hiarahantsika mba amahavahana izany lohahevitra ny perikopa FJKM izany.
hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesoa, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra izao na dia iray azy. Isa-maraina isika raha mifo dia mahita fa tsy mandray hoe mipoaka amin'ny masoandro, miposaka ny masoandro, dia inona koa mahazo aina isika dia mahatsiaro, dia mbola omena andro vaovao, azahoana miaina hiatrehana ny fiainana andavanandro, ny ara-ankohonana, ny asa aman-draharaha, ny zavatra samihafa tsy maintsy hiazakazahantsika. Izany no zavatra fantatsika isa-maraina, isan'andro, ohatry ny hoe efa fanao na mandeha ho azy, mifoha ianao dia mazava, dia miomana dia lasa indray. Ilay andavanandrom-piainantsika mety mavesatra ny asa, mety mampieritreritra mandrakarivany amin'ny ankohonana, mety eritreretana sahady koa ny rahampitso, izay tsy anjarantsika raha ny soratra masina fa tena anjaran'Andriamanitra. Mety amin'ny tany isika hoe izy ary ny tena mifehan'ity zao tontolo izao ity, ho an'ny olona tsy miserasera amin'ny Baiboly, tsy mifanerasera amin'ny soratra masina, dia valiteny be dia be ry havana no azo avy amin'izany. Fa tokana ny valiteny avy amin'Andriamanitra araka ny soratra masina. Eo amin'izay andro mety mifandimby, taona mety mifandimby, eo amin'ny zavatra rehetra mifaomafao amin'ny fiainantsika, ny andininy fahatelo amin'ny Jaona 2:1 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, izy no nahariana ny zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao rehetra izao na dia iray azy. Tapaka ny kapan'ity zazavavy kely anankiray. Rehefa tapaka ny kapany dia tsy nieritreritra loatra n'ilay kapa izy, fa nieritreritra n'ilay zao tontolo izao ngezabe. Hoy izy hoe ity kapa kely ity aza moa misy manamboatra, ka maika moa izao tontolo izao tsy hisy anamboatra ve? Dia izany indrindra koa no ambaran'ny Jaona 2:1 andininy fahatelo amintsika no hoe nanamboatra izao tontolo izao Andriamanitra, nahary izao tontolo izao, ary tsy misy afaka amin'ny asa-pahariny na dia zavatra anankiray azy, manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely indrindra. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ny tompo sy ny zavatra rehetra. Ny teny hoe zavatra rehetra dia tsy manavaka ary tsy manilika na iza na inona na inona. Ny lanitra sy ny tany, ny farany ambony, ny farany ambany, ny farany lehibe, ny farany kely, ny tamaso sy izay mbola mila fitaovana manokana hojerena, mbarany hoe tsy hita maso fa azo jerena ihany rehefa tena tiliana amin'ny fitaovana azo hitiliana azy. Ny hita maso sy ny tsy hita maso, ny azo raisy tanana sy ny tsy azo tsapaitanana, ny tantara, efa lasa, ny ankehitriny, ny ho avy, ny fiainantsika manontolo, dia izany no ambara hoe ny zavatra rehetra. Ary amin'ny teny ny voambolana hoe izy no nahariana, dia voambolana milaza fotoana efa lasa, tonga eo amin'ny ankehitriny ary mitohy amin'ny ho avy. Tsy hoe zavatra efa vita fotsiny dia mivalilany, fa fahariana mitohy, omaly anio mandrakizay. Asa-pahariana mitohy ilay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Raha manohy mamaky ny Jaona 2:1 sika, ilay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Isan'andro mandrakariva, ny zavatra rehetra, ny avo indrindra, ny iva indrindra, ny lehibe indrindra, ny kely indrindra, toy ny kapa sy izao tontolo izao araka ny tantara kely teo, ny fiainantsika manontolo. Jesosy Kristy ilay teny no fitaovana nentin'Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao. Izany hoe tsy misy toe-javatra afaka iseho
raha tsy Jesosy Kristy. Tsy misy toe-javatra azontsika hojerena raha tsy Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Tsy misy toe-piainana azo lazaina ivelan'i Jesosy Kristy. Ho an'ny vavaka maraina, rehefa manomboka andro isika, dia manomboka eo ambany fahefan'ilay nahary ny zavatra rehetra. Izany ry havana ny amin'ny tompo sy ny zavatra rehetra. Tsy misy azonao avoaka ivelan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Ny zavatra rehetra hitan'ny masonao, na ren'ny sofinao, na tsapain'ny tananao, ary ny fiainanao manontolo, voafono ao amin'ny tenin'Andriamanitra, voafono ao amin'ny Kristy ilay teny tonga nofo, ny manontolontsika sy izao tontolo izao. Fa ahoana kosa hoy ny tapany faharoa, raha tsy izy dia tsy nisy nahariany izao zavatra ary izao na dia iray azy. Ny tompo sy ny zavatra rehetra, fa voatsipika manokana eto amin'ny tapany faharoa, ny tompo sy ny na dia iray azy. Milaza hoe na zavatra iray kely azy, na olana iverintsika ho tsotra azy, na atao hoe vongan-dranomaso indray mitete ao amin'izay mangina indrindra, sy ny fidradradrana mafy noho ny fahoriana, na ny atao hoe fifaliana kapo sy ny dimy tapolaka hoy ny filaza tao anatin'izao faraparan'ny taona iny, tsy misy zavatra mitranga ivelan'Andriamanitra. Ny kely indrindra na dia iray azy, tsy misy zany zavatra anankiray azonao tenenina hoe ity kosa dia tsy hidiran'Andriamanitra. Tsy misy hoe fiainanao manokana amin'ny tsipiriany indrindra ka tsy hidiran'Andriamanitra, na dia iray azy. Indraindray isika dia mieritreritra fa kely loatra ny olana izay atrehintsika ka tsy misy tokony hitondrany izany amin'Andriamanitra. Izay zany koa ve dia entina mibavaka, mety efa nandre izany nga misika teny amin'ny fiarahamonina. Izay zany koa ve dia apetraka amin'ny tompo, fa na dia iray azy. Fa indraindray isika misy fifaliana mampisaotra an'Andriamanitra, fisaorana kely. Misy fifaliana mampisaotra antsika an'Andriamanitra, fisaorana be. Dia iny angamby isika ilay manao rakim-pisaorana, fisaorana bebe. Fa na dia iray azy, tsy misy afaka ivoaka amin'ny asa faharian'Andriamanitra. Tsy misy zavatra mitranga foana ivelan'izay nataon'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia milaza fa na dia iray azy dia avy aminy sy eo ambany fahefany. Ry havana malala, rehefa mivavaka maraintsika dia aoka ho zava-dehibe ny manolotra ny lehibe sy ny kely eo am-pelantanan'ny tompo. Ny farany kely indrindra, ny farany lehibe indrindra, izay efa mazava aminao ho lalakizorana amin'ity an'ity, izay mbola tsy fantatrao na manjavozavo aminao, apetrao amin'ny tompo izany. Rehefa maraina isika, ny ambongady sy ny antsipiriany ny fiainanao, tonony eo anatrehan'ny tompo, izay ny tompo sy ny zavatra rehetra, ny tompo sy ilay na dia iray azy. Ry havana malala, rehefa miditra amin'ity tontolo andro vaovao ity isika, dia aza manaza iseho. Tsarovy eo ilay hoe ny tompo sy ny zavatra rehetra, ny tompo sy ilay na dia iray azy. Ny antsipiriany, ny ambongadiny amin'ny fiainanao dia efa fantatr'Andriamanitra sady aza kivy amin'ny olana, ary indrindra aza manao hoe olana kely sy olana lehibe, fa tsy misy tsy azon'Andriamanitra idirana an-tsehatra, ary irina idirana an-tsehatra avokoa ny kely sy ny lehibe. Miankina amin'izay efa nolazain'Andriamanitra amin'ny trangan-javatra rehetra, na fifaliana, na olana sy fahoriana, fa izany ihany no herintsika. Miankina amin'Andriamanitra amin'ny trangan-javatra rehetra, arak'izay efa nolazain'ny teniny, izany no herintsika. Atolory eo amin'Andriamanitra izay rehetra ataonao, izy nahary ny zavatra rehetra, izy mifeny antsipiriany rehetra,
izy manome hery sy fahendrena isan'andro. Amin'izao marain'izao aoka isika hanapa-kevitra anonona hoe Tompo, anao ny androko, anao ny asako, anao ny fiainako. Toko antsika ry havana niara hanomboka andro miara amin'ny Tompo, ilay mahefa ny zavatra rehetra, ilay tsy mamela na dia iray azy, tsy hidirana eo amin'ny fiainanao. Entiny amin'ny herim-pahasoavany ny fandaharam-potoananao amin'ity tontolo andro ity, ahatanteraka ny sitrapony amin'izay kasainao any ianao. Matoky fa mazava ny tenin'Andriamanitra, izy no nahariana ny zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa mbola nantsitra anterinao indray tamin'ity anio ity, fa ianao mahefa ny zavatra rehetra amin'ny ankapobeny ny fiainanay ary amin'ny antsipiriany madinika indrindra. Tsy misy na dia iray azy azonay avoaka ka tsy ho fonosanao amin'ny fikasanao, amin'ny hery ny teninao, tafiditra ao amin'ny mombanao Andriamanitra, ny aminay rehetra, ny amin'ny fiarahamonina misy anay, ny amin'ny firenenay, ny amin'izao tontolo izao. Koa izany no asainay ankehitriny manatona anao, miompoam-panahy manonona vavaka mba ho fangatahana aminao indray, ny hijerenao ny antsipirian'ny fiainanay ary ny zava-dehibe mety tsy takatra akory, fantatray fa mahefa ny zavatra rehetra ianao. Tondrosay araka ny sitraponao ny mombanay, eo amin'ny fanoloran-tena sy ny fiainam-panahy, eo amin'ny fanompoana izay niantsonao, eo amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana mety arahanay, eo amin'ny fiainanay ara-ankonana, vady, zanaka, zafy, na iza manodidina anay. Tanterao araka ny sitraponao ny fiainan'izy ireny. Ary misaotra anao fa efa eo am-pelatananao ity firenena ity, kanefa mbola atolotray tena ho fehezinao amin'ny herinao Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, raha mikatsaka izay androsoana ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga sy ny vahoaka malagasy isan'isany avy araka ny sehatra nametrahanao azy, dia ataovy mahita fandrosoana hialoava ny teninao. Azavela hivoaka ny teninao Andriamanitra ny fiainan'ny firenenay. Mbola tononay ao aminao Andriamanitra ny fiangonanao, manomboka amin'ny kristianina tsirairay, voaka sy miditra amin'itony fiangonana itony, ny vita batisa, ny mpandray fanasan'ny Tompo, ireo tompon'andraikitra isan-tsapana sy ny mpikambana ao aminy, ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana, loholona na diakonina, ireo isan'ambaratonga, birao, mpihevitra rà, ny fivorian'ny mpandray fanasan'ny Tompo. Ataovy mahery amin'ny teninao ny olonao tsirairay avy, ny fiangonanao tsy ankanavaka. Jereo amin'ny antsipirian'ny fiainan'ny fiangonana, amin'izay kely everinay ho bitika apetraka eo am-pelatananao zany, amin'izay lehibe tena mampiasa ny fosin'ny sainay isan'andro, fantatrao ny vavaka efa nasandratray ny amin'ny reny. Tompo, ao ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, manomana asa fijoroana vavolombelona lehibe, arovy amin'ny fahamarinan'ny teninao ny asa rehetra, ary ataovy tanteraka ho vonina hitrao ary ho fampitomboana isa ny fiangonanao. Dia angina izahay anonona vavaka eo anatrehanao, ny momba ny fiainanay manokana, ny momba ny fiainan'ny manodidina anay akaiky, ary ho an'izay nangataka ny mba hitondrana azy ireny amin'ny bavaka. Tompo, mahefa ny zavatra rehetra hatramin'ny antsipiriany indrindra amin'ny fiainanay ianao, ary faly manana anao izahay dia anonona ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany ho taky ny eny an-danitra, meo ary anio ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay mifankampanahy
manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana amaran'izao fotoana izao isika amin'ny hira fa 470 ny andininy voalohany. Andriananaro endreny voninahitra ao. 470 andininy voalohany. Raisoary nitsodra mitononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mandihana, mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.